na mpivavaka ianao na tsy, na manaraka amin'ny fomban-drazana na nanary izany, iny na mino fisian'Andriamanitra ao an-tapon'ny lohanao ao ianao na tsy, dia mino fa manaiky ianao hoe misy mistera tsy voazavatsika eto amin'ity tamin'ny fandalovana ity. Ny Ntaolo Malagasy ary namorona fombafomba mihitsy mba hametrahana ny ankizy eo amin'ny toerana misy azy. Anisan'izany mistera izany ity ho resahako anao ity. Joda ny anarako ary arahanao izao tafasiry. Inoko fa zavatra tsy vaovao be amin'ny sofinareo intsony ity tantaraiko ity. Hoe rehefa tonga ilay fotoana amin'ny fampitantara zavatra mampatahotra iny dia misy anankiray foana ao anatin'ilay olona mitantara hoe misy vehivavy tsara tarehy manakana fiara, dia rehefa tafiditra anatin'ilay fiara izy dia misy zavatra mitranga na tsy hita ho azy ilay vehivavy. Na koa misy lehilahy anankiray miaraka amina vehivavy tsara tarehy amin'ny andro alina andeha hanatitra azy any amin'ny toerana fodiany, kanefa ilay toerana fodiany fasana. Izany tantara izany dia tsy tantara vaovao intsony, tsy eto amintsika ihany misy an'izany fa tany ivelany koa efa ela be ary misy fiatoboana izany. Izany ny atao hoe la légende de la Dame Blanche. La Dame Blanche na dikiko amin'ny teny malalaka hoe vehivavy manao akanjo fotsifotsy. Izy io dia efa tantara efa nisy efa ela be tany aloha tany, ary samy manana ny fandraisany azy ny olona rehetra ary misy version be da be. Izany hoe misy milaza fa entité surnaturelle, misy milaza fa fée, misy milaza fa sorcière, misy milaza fa spectre. Izany moa filazanjareo vahiny azy, fa eto amintsika moa zany dia misy ny fiteny samihafa hoe matoto lolo vokatra angatra. Izy io izay arakaraka ny toerana sy ny fomba fitenin'ny olona ny filazany azy. Nefa milaza zavatra anankiray daholo ihany ireo. Matetika vehivavy efa maty manakana tomobila dia misy zavatra mitranga aorianan'izay, na vehivavy efa maty koa miaraka amina lehilahy mbola velona makany amina fasana anankiray ny tranony. Ary any voatonga saina ilay lehilahy hoe ay fasana tia naterana an'ity vehivavy ity, na hoe maraina koa izy voatonga saina hoe matory eto ambony fasana. Tamin'ny ancien folklore zao na ny fombafomba taloha dia efa nalaza foana tao anatin'ny légende arthurienne hoe na fée na déesse na moitié sorcière izay misy ifandraisany amin'ny reine Guenièvre. Taty amin'ny taonjato faha 700 dia raisina hoe messagère ny Dame Blanche, izany hoe ao anatin'ny fianakaviana aristokraty anankiray na hoe fianakaviana mpanjaka, raha vao isehon'ilay Dame Blanche dia misy olona ho faty ao anatin'ilay fianakaviana. Misy koa ary mpanjaka mino fa misy Dame Blanche miaro ny fianakaviana, nefa matetika moa izany rehefa miseho ny Dame Blanche dia resaka fahafatesana foana ny antony isehony. Ohatra amin'izany zao Charles de Habsbourg na Charles V na koa Charles V izay empereur romanina tamin'ny 700 sy 510 dia malaza be fa nisy Dame Blanche niseho taminy ny alina talohan'ny nahafatesany ny taona 750 sy 510 tao amin'ny monastera ny Yuste. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao nefa dia tsy mampilaza fahafatesana mpanjaka intsony ny Dame Blanche, nefa kosa mbola misy Dame Blanche foana anatin'ireny château ireny. Tao Eropa moa izay fandraisantsika teo ny fiatombohan'ny tantaran'ny Dame Blanche dia hoe fée, izay vehivavy manasa lamba eny amoron-drano eny, manasa lamba fotsy, manao akanjo fotsy, ka raha mangataka fanampiana aminao izy ka tsy manampy azy ianao na ratsy amin'ny fanampianao dia mety misy zavatra anjohanao anatin'izany. Firenena maro tao Eropa nino an'izany satria samy manana ny fomba filazany azy araka ny fiteniny moa zany: lavandière de nuit, cannereuse noise, nachtwache romane, Binig, lavandière d'anoite, lamina, bogadiero, golière noise sy ny sisa sy ny sisa. Hita amin'izany fa samy nino an'ilay izy daholo ny olona, nataiza tao Eropa. Rehefa taty aoriana moa zany dia nandinika ny olona hoe mety zavatra amin'ny foron'ny saina fotsiny ve ilay izy, izany hoe tena nisy ilay izy fa tsy mifananiana no foroniny. Mety ilay fehoana saoana amin'ny alina ohatra no manenoneny dia ohatry ny hoe izay ve ilay manolana lamba na ohatr'izany, na koa ilay fehoana saoana miritondritona koa no hen'ny olona dia ohatry ny hoe misy olona mandeha tongotra na hoe manotsikotsina lamba, satria tsy tena nisy olona betsaka nahita an'izany tamin'izany, fa finoana izay tena niraikitra tao an-tsain'ny olona fotsiny, izany hoe misy vehivavy manasa lamba zany eny amin'ny rano mandehany rehefa amin'ny alina.
misy moa zany raha ohatra hoe mahita koa dia mety hoe vorondolo ohatra le hitan'le olona satria ny vorondolo manjopika amin'ny masony na koa raha fotsy izy dia mazava be ny lokony dia mety izay no eritreretin'ny olona hoe lavandière de la nuit. Taty aoriana ary moa dia niditra le izy lasa hoe autostoppeuse fantôme izay matetika vehivavy foana, tanora tsara tareha dia manao akanjo fotsifotsy, manakana fiara izy dia miteny hoe andeha ho arỳ nefa avy eo manjavona tampoka na hoe misy zavatra mitranga, tsy fantatra le olona mitondra izay mitranga. N'aiza n'aiza dia misy an'izay daholo na ny ivelany na eto amintsika. Ifanay ny tantara ohatr'izany ve ianao? Tantara anankiray zao no tantaraiko anareo izay tantara efa notantarain'olona olona fantatro mivantana no nitantara azy. Tantarana bandipiralahy manao lavalina mandeha camion eto Madagasikara io resaka io dia ho any amin'ny faritra Tamatavy any izy orolahy. Rehefa tany Akodaoda tany dia nisy vehivavy nanakany. Gaga izy orolahy hoe fa inona koa ny ataona vehivavy aty amin'ny andro alina be. Izy orolahy moa zany samy tsy taitra fa hoe tsika rolahy inona ny atahorana ento izy fa mampalahelo koa raha ohatra avela eo. Dia niditra le vehivavy jerena vehivavy tsara tarehy be. Dia gaga izy orolahy hoe fa ahoana ary zany? Dia nanontaniana ilay vehivavy fa avy aiza ianao dia andeha ho aiza? Dia niteny ilay vehivavy fa avy namangy ny dada sineny avy namangy ny dada sineny hono izy zany andeha hody. Dia eny ary ozy izy orolahy dia nentany. Izy orolahy moa zany fantatrareo hoe bandy samy nieritreritra ny haka ny fon'ity vehivavy ity dia napiresaka teo. Le chauffeur moa zany foka sigara le ry dia niteny le vehivavy fa za tsy mahazaka sigara kanefa rehefa mifoka indray le lehilahy dia niraisin'le vehivavy indray le sigara dia mifohany. Gaga izy orolahy hoe fa ahoana ary ty vehivavy ity, zavatra teneniny hafa, zavatra ataony nefa hafa. Dia samy napiresaka teo izy orolahy. Tsy haritry ty iray ty intsony hoe tena tsara tarehy ty vehivavy ity fa aleora angamba safony zany tao amin'ny lamosiny. Dia forcen'le ry oroana hono jerena nisy pneu vaky tany ariana tany, naneny be zany le pneu. Dia taitra izy orolahy, safony nefa ty vehivavy ity goka be ny lamosiny. Rehefa vaky le pneu, nivoaka le vehivavy tonga dia nitsoka tany anaty alakatsaka tany. Dia gaga zany izy orolahy hoe andeha hitsoka ho izy vehivavy hoe lasa le vehivavy nitsoka jerena tsy hita anakaiza. Jerena amin'ny pneu andao aloha jerena le pneu vaky, tsisy pneu vaky akory. Teo izy orolahy vao natahotra be andao hiditra ingany dia andao andeha dia lasa. Teo amin'izay vao mipetraka ny fanontaniana rehetra hoe vehivavy avy aiza iny ho aiza, lolo vokatra ve angatra ve, olona efa maty ve sa hoe lolo vokatra araka ny fomba fisainantsika malagasy. Hitantsika amin'izany fa mifandraika amin'ilay tantaran'ny Dame Blanche ilay autostoppeuse fantôme nresahantsika teo. Ary inoko fa tsy izy orolahy rery ny ainan'izany ao tsara daholo ny critère rehetra hoe vehivavy tsara tarehy manakana tomobile andeha ho any amin'ny toerana anankiray dia misy zavatra mitranga fa hoe tsy fantatra hoe inona dia tsy hita tampoka eo. Ny saina ve mamorona angano ve ho an'izay tsy mino? Ahoana nefa ireo olona tena niainan'izany? Tsy ho haintsika aloha ny tena mariny fa ny tantara rehetra koa tsy ahitana profo daholo. Tsy midika nefa izany fa tsy marina ilay izy na dia kely ary. Zoda ny anarako ary narahanareo teo Tafasiry.